Anisan'ny fomba malagasy tanterahana manomboka amin'ny volana Jolay ny famandihan-drazana. Anisan'ny asa mandeha rehefa ao anatin'ny vanim-potoana tahaka izao ny fanaovana famadihana ary isan'ny mahazo vola ao anatin'izay ny mpanao mozika. Andeha arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay asa mpanao mozika sy taxi brosy izay. Miasa manafana ny lanonana mandritry ny famadihana no ataon'ity tarika avy any Ambohimangidy ampita-tafika ity. Mahavelona ny asa ary mandeha rehefa amin'ny fotoam-pamadihana araka ny nambaran'ny lehiben'ny tarika. Hatreto aloha dia mbola mahafa-po ny kiliatonga mandombargarany satria manana sehatra manana rahan'olona vidina zany eo amin'ny 5 manomboka volana Juillet mandrapatonga ny volana Septambra. Ny mpitsamana ao anatin'ny tropy anankiray zao zay 20 mianaka dia eo amin'ny 7 hetsy ariary eo zany 3,5 FMG zany ny sandan'ny asitananay ao anatin'ny sehatra ohatran'izao ionatsika zao. Maly taozy izao miditra maly dia miravandro mandra-pavitany. Ty izao eto Matovalo dia manomboka 5 miditra eny Ampita-tafika dia makany talatany Volonondry dia miverina eny Ambohijafy dia miverina any talatany Maromena dia miverina Ambohikely mbola Ampita-tafika zany amin'ny 16-17 amin'ny malalan'omba. Mikasika ny fitanterana dia ny manandrara no miantoka ny mpanao zava-maneno. Ny mozika indray tsy maintsy manaraka hatrany ny gadona sy ny hira malaza ahafahana manafana lanonam-pamadihana. Misy hatrany ny famerenana izay tsy maintsy tanterahan'ny tarika. Iny zany tsy maintsy arahana ilay toetrandro satria izay hira mivoaka amin'ity taona ity zany izay hira malaza dia tsy maintsy iny noezana izay ahaizana an'iny ao anatin'iny taona ray iny. Joboka ny tena nalaza indrindra aloha mijoboka dia ilay hira black na dia iny satria ohatr'izay ny tian'ny vahoaka ilay vahoaka zany izy na tsy mikomandy ara dia misintona ny sainao izy hoe tokony avoaka ilay hira tokony mba manimbanimba ny sofina. Efa tao anatin'ny 17 taona no nilomanosany Andriamanalina André tao anatin'ny tontolon'ny zava-maneno. Amin'izao fotoana izao mpitarika ny tenany ary 17 taona no zandriny indrindra ao anatin'ny tarika mpanao mozika avy eny Ambohimangidy ity. Dia iny fanadihadiana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao dia manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray fa ny fahitalavitra amin'ny TV kosa dia manasanao hatrany anjoy ny fahitalavitra satria mbola maro ireo fandaharana nomanina ho anao. Veloma tompoko.